faly miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fotoana manokana zay everina fa ifampaherezana izao ny faniritsika mandrakariva moa dia ny afana manantena fa fotoana zay famelombelomana ny ara-panahintsika ny fotoana toy izao. Mandritra ity herinandro ity dia iresaka manokana isika makasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany dia hojerena isanandro sanandro amin'ny alalan'ny lohahevitra izay antenaintsika ihany koa fa anamafy ny fahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra izay ny tanjona moa hatrany hatrany dia ny fahazaonantoka ny amin'ny hoavy. Koa alohan'ny tena irosontsika eo amin'ny lohahevitra zay natokana ho an'izao voalohany zao dia manasa anao ary mba hiaraka amiko fa hisy vavaka zay hotonona. Vavaka isika. Isaorana hiatrany ianao Tompo, nefa rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny amin'izao fafana miara-mandinika ny teninao izao. Petraka eo am-pelantananao zany, fananao masina elo lalana mandrakariva any am-pona tsiraray avy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Izao fanomboana izao dia verina fa hitondra antsika ao amin'ny ilay antsoina hoe Andriamanitry ny fifandraisana. Izany lohahevitra izany dia mitarika ny saintsika ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra hijery kokoa ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika fa tsy ny fombantsika zay hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny tanjona dia ny kalitao tsapantsika ary tokony hitombo izany kalitao mpifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Koa noho izany dia tariana manokana isika hijery ny lafiny fifandraisana izay Andriamanitra mifandray amintsika. Marina fa mety manana fahazarana isika eo amin'ny fiainam-pivavahana zay marina fa iarahantsika amin'Andriamanitra ary iarahantsika ihany koa amin'ireo mpiray fiangonana amintsika satria mpivavaka isika. Fa mandritra ity fotoana ity dia antsoina manokana isika ampifantoka ny fomba fijery tsy amin'le izay fomba hifandraisantsika amin'Andriamanitra aloha fa ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika. Mety mahatonga antsika hifantoka kokoa tamin'ny fombantsika mantsy dia ireto karazana toejahatra ireto zay tiana ihany ny ampahatsiaro azy. Andeny ho jerentsika ao amin'ny Jeremia 7:20, ao amin'ny Jeremia 7:20 ka ny 9:13 dia voambara lay antso karazana fanambarana mihitsy izy io manao hoe ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, karakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Ity fanambarana ity dia toa mametraka hoe miankina aty amintsika ny kalitaon'ny fifandraisana fa tsara ny mampatsiaro. Tsy io ihany akory no antso izay hitantsika amin'ny soratra masina toa mametraka hoe avaty amintsika olombelona no hamaritra ny endrika na ny hatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa taty aoriana ny nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao ireny antso ireny. Arariny loatra raha nametraka an'izay Andriamanitra. Fa kosa antsoina isika
iverina hatrany amin'ny voalohany hoe manahoana ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fomba ifandraisana amin'ny ity tontolo izay misy antsika ity. Ao anatin'izany ireo zavaboary hafa ankoatrantsika, fa isika mihitsy aloha ny tena antsoina amin'izao fotoana izao, indrindra amin'izao fotoana izay fantatsika fa mialoha ny fiafarany ity tantarany ity tany ity, mialoha ny fiavian'i Kristy. Ao amin'ny Genesis toko voalohany izay andininy efa mahazatra antsika dia manambara manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ity fanambarana ity dia mamerina antsika tany alohan'ny nidiran'ny fahotana sy ny fahafatesana teto amin'ity tontolo misy antsika ity. Mifanohatra zany amin'ilay fomba fijery teo kanefa mifampitohy ihany. Zao no fanambarana raha milaza ny Genesis toko voalohany ka ny andinin'ny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra. Io dia milaza amintsika fa ny Andriamanitra izay tompoitsika, Andriamanitra izay ekentsika dia tsy nisy hafa ankoatrany ny hevitra ny amin'ny famoronana. Tsy nisy ankoatran'Andriamanitra zany ka hoe nanome hevitra azy hoe tsaratsara aminao raha ohatra mba manana voary ianao, fa avy ao aminy mihitsy izy mihitsy no niaingany ny foto-kevitry ny antsoina hoe famoronana, satria hatrany am-boalohany zany. Zay ny maha-Andriamanitry ny fifandraisana azy. Raha tohizana azy ilay hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary, dia tsy hoe naka prestataire izy olona hafa zany na mpahary hafa tamin'ny heviny ka hoe misy le fomba fitenitsika mantsy hoe manao sous-traitance, fa izy no mifanaraka aminao fa olo-kafa ny tena manao an'le izy. Tsy ohatr'izay no ity fanambarana ity raha milaza izy any amin'ny hoe Andriamanitra nahary, fa noraisiny an-tanany io famoronana io, izy mihitsy no nahary. Tsika moa dia mahalala fa misy fomba farafahakeliny anankiroa no nambara tamintsika ny amin'ny fafan'Andriamanitra namorona zao tontolo zao, fa misy zany miainga avy amin'ny tsy misy fomba n'Andriamanitra zay, ary mamorona koa izy avy amin'ny misy vitan'izany. Fa ny tena zava-dehibe dia mbola izy ihany koa no namaritra hoe lanitra sy ny tany tao le famoronana no natao. Afaka inona moa zany nametraka faritra hafa ankoatran'izay izy, fa zay zany aloha no nambara tamintsika dia ekentsika zany, satria izay no hitany fa mampety kokoa ny fifandraisany amintsika amin'ny voariny. Zava-dehibe io ny mahalala fa ny fisitsika zao zany amin'ny mahavoarin'Andriamanitra antsika dia tsy avy tamintsika, fa fitiavan'Andriamanitra ifandray amin'ny voariny amin'ny maha-Andriamanitra ny fifandraisana azy. Ary ny tena zava-dehibe aza miverina kely ary zany zao tsika eo amin'ilay voambara teo hoe indraindray misy antso izay alefan'Andriamanitra ny amin'ny hoe miantso antsika izy hitady azy, dia mazava fa tolotra izy ireny, tolotra izay nomen'Andriamanitra rehefa niditra ny fahotana ka nanasaraka ny mpamorona tamin'ny voariny. Isika izao zany ilay vokatry ny fahotana dia tafasaraka amin'Andriamanitra mpahary antsika. Dia omen'Andriamanitra indray amin'ny maha-Andriamanitra ny fifandraisana azy ilay tolotra ahafahantsika manavao sy mamerina amin'ny laoniny indray ilay fifandraisana raha tiantsika zany. Fa raha Andriamanitra no resana dia tena Andriamanitra ny fifandraisana tokoa izy, ary izy ilay mampiasa ny antsoina hoe fifandraisana maty eo ity, tsy misy erisetra eo amin'izay endrim-pifandraisana ataon'izay. Ankoatran'izany dia asehony ny maha-Andriamanitra ny fifandraisana azy fa manao ny dingana voalohany hatrany izy. Tsy voazao akory no nandrenesantsika n'izany
fanambarana izany, fanamafisana no entina amintsika androany. Ary rehefa fantatsika izany raha mamaky eo amin'ny Genesis 3 isika. Ny Genesis 3 moa dia fanambarana tamintsika ny amin'ny idiran'ny fahotana teto amin'ity tontolo misy antsika ity. Inona ny zavatra nisy? Miala ny voninahitr'Andriamanitra ary mihery ny tavan'Andriamanitra ny olombelona. Damaseva moa tamin'izay fotoana izay. Rehefa mamaky isika ao amin'ny Genesis 3 io ka ny 5 dia izao ny fanambarana. Ry Adama, aiza moa ianao? Inona no ambaran'izany amintsika? Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra ny fifandraisana mihitsy no manao an'ilay dingana voalohany, satria raha tsy nanao an'izay izy dia tsy nisy antoka ho an'ny hoavy ny taranak'olombelona. Tsy nisy antoka ho an'ny hoavy ny taranak'olombelona satria ny fahotana dia manana toetra manasaraka antsika tamin'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra satria ity fomba n'Andriamanitra manao dingana voalohany ity dia antoka ho antsika. Zava-dehibe ho antsika zany ity toetra n'Andriamanitra tia mifandray amin'ny voarina. Zava-dehibe amintsika zany ny manana an'Andriamanitra ny fifandraisana. Ao amin'ny Exodus 3:3-2 tsambikiny eo amin'ny 4 andeha ho fitiantsika zany. Fa ny eo amin'ny 4 io dia sehatra nanehoan'Andriamanitra hoe miseho tamin'ny Mosesy izy tao amin'ilay roy memy izay mirehitra afo. Ary ny tanjony dia ifampiresaka amin'ny Mosesy, anome iantso azy ho iraka ho amin'ny famonjena. Ary eo indrindra ity fomba n'Andriamanitra manao dingana voalohany ity fomba n'Andriamanitra manambara ny tenany, maneho ny tenany amin'ny taranak'olombelona ity dia tsy ho azo loatra. Marina fa Andriamanitra ny fifandraisana izy, tiany zany fa isika no mahita tombontsoa amin'izy ity satria ny hoavintsika no mena antoka amin'izy ity. Isaorantsika ary Andriamanitra satria raha hijery sy andinidinika mahakasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika mandritra ity herinandro ity dia hitatsika taratra sahady fa Andriamanitra mihitsy no ilay efa Andriamanitra ny fifandraisana. Taomina isika, asaina isika hifantoka kokoa amin'ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika. Koa isaorana izy ny amin'ny toetra tia mifandray amin'ny voarina. Isaorantsika izy satria raha tsy izy no nanana an'izay toetra tia mifandray izay, manao dingana voalohany, maneho ny tenany manokana amin'ny voarina dia tsy afaka nanana antoka isika. Koa tiako ny hitondram-bavaka ny fahatsapahantsika n'izay toetra tia mifandray ao amin'Andriamanitra izay. Tsy hiankina fotsiny amin'ny famalitsika ny tongotra izay nentiny, fa talohany ny famalitsika iny dia izy no efa nialoha lalana tamin'ny fanatonana antsika. Koa ny fahatsapahantsika n'izany dia hery anankiray ahafahantsika mandroso eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Asaiko ianao mba hiombona amin'ny vavaka izay hotononona. Vavaka isika. Rainay tsara indrindra sy any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao izahay satria amin'ny alalan'ny mahandriamanitra ny fifandraisana anao dia dingana voalohany hatrany entina maneho, manambara anao aminay tsirairay avy. Tompo malalo mampianaranay mba hankasitraka an'izany endrim-pifandraisana mahafinaritra izay hitondranao anay zany. Misaotra anao izahay ny amin'ny fanomezana lehibe izay antoka ho anay tsirairay avy, fa ny amin'ny hoavy dia ianao no handray an-tanana an'izany. Tompo malalo mampianaranay hankasitraka izany. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.